Eo amin'ny taranja Lomano ny tanterahana tany Mahajanga ny farany herinandro lasa teo ihany koa ny fiadiana tompondakan'i Madagasikara ao amin'ny dobo 520 metatra zavabita tsara indrindra 5 no montsana nandritra izany fifaninanana izany. Zavabita tsara indrindra misa 5 no montsana tany Mahajanga nandritra ny fiadiana tompondakan'i Madagasikara teo amin'ny taranja Lomano anaty dobo mirefy 520 metatra. Pilomano misa 300 teo avy amin'ny likiparitra 5 no tonga niatrika izany faninanana izany. Isan'ny nanamontsana zavabita tsara indrindra teto Madagasikara i Rakotomavy John avy amin'ny klibany Saint-Michel. Vitany tao anatin'ny 2 minitra 10 sekondra sy 220 pahazatony ny 200 mpapy, raha 2 minitra sy 10 sekondra 320 pahazatony izany teo aloha. Ny faharoa dia mbola montsany John Rakotomavy ihany ny zavabita teo amin'ny 800 metatra Lomano tsotra 7 minitra 19 sekondra sy 330 pahazatony izany, raha 7 minitra sy 19 sekondra sy 570 pahazatony izany teo aloha. Efa nanana record any dia nasako vadina tsara ina ny record nataoko teo amin'ilony. Natanjony John amin'ity taranja Lomano ity? Ny tanjona zany dia ho lasa lavitra ary ampivoatra ny Lomano malagasy. Isan'ny nahavaky record ihany koa itendrina valina idealy teo amin'ny 200 do izay vitany tao anatin'ny 2 minitra sy 15 sekondra sy 70 pahazatony, raha 2 minitra sy 17 sekondra sy 15 pahazatony izany teo aloha. Pilomano isan'ny nisongadina ihany koa i Raharvelona Jonathan izay nanamontsana ny zavabita tsara indrindra teo amin'ny 50 brasy 17 sekondra sy 18 pahazatony, raha 17 sekondra sy 17 izany teo aloha. Isan'ny zavabita tsara indrindra ihany koa ny teo amin'ny 4 fois 54 nazy izay vitany nomena Iantso Jonathan Mirado, 2 minitra sy 20 sekondra sy 10 pahazatony, raha 2 minitra sy 20 sekondra sy 19 pahazatony izany teo aloha. Tany ketsan'ny taranja Lomano nisongadina ihany koa i Kristina nandritra ity fifaninanana ity. Tsy nampirizina zany izy amin'ilay fanomanana nataoko zany dia natao ohatran'ireo zoky efa lehibe satria presque efa miakatra lehibe izy ka première année surtout tsy dia mahazo valiny tsara dia tena faly zany za fa nahazo fikatra tsara foana. Tanatin'ilay fanomanana zany tsy maintsy hoe manao mafy foana zany ilay izy fa tsy sangisangy zany fa mafy am-boalohany dia mafy hatramin'ny faty. Mba ho lasa ny ivelany zany dia mba ho champion du monde. Tsara zany mandanjalanja azy amin'ny fianarana sy ny natation dia ray aman-dreny zany manampy foana izy hatramin'izao amin'ny fianarana satria amin'ny fianarana sy ny natation dia ny natation zany fialamboly koa zany ilay izy. Fampirisihana ireo pilomano malagasy dia nomen'ny filohan'ny federasiona roa hetsy ariary itendrina valina idealy noho izy nanombaka medaly volamena tatsy Botswana nandritra ny fiadiana ny tompondakan'i Afrika zone 4. 5 alina sy 2 hetsy ariary kosa ho an'ireo nanombaka medaly volafotsy ary 2 hetsy ariary ho an'ny medaly alimo.